nanokana fotoana andoniana ny raharam-pirenena ry zareo avy eo anivon'ny RPM androany fa 27 volana aogositra dia tsy amin'ny motel Lanosy no toerana ny safidin'izy ireo anatin'ny terahana izany. Taorian'ny krizy, inona no mahatonga ny elanelany eo amin'ny vahoaka sy mpitondra, toy ny ahoana ny endrika fampihavana-pirenena tokony tanterahana eto Madagasikara. Ireo no anisan'ny teboka nodiniana tao anatin'ny atrikasa izay nikarakarain'ny RPM androany teny motel Lanosy. Ny teboka lehibe hodiniana zany dia fatsapahan'ny RPM aloha, zany hoe efa nandalo krizy ny firenena malagasy, lava loatra le krizy dia lasa margéré. Ka rehefa margéré le krizy dia le mpitondra zay nandimba le krizy lasa manana problème, zany hoe le olana tsy dia ho an'le mpitondra loatra fa le vahoaka nampidirina tanaty sain'ny vahoaka hoe le fifidianana sortie de crise. Anefa rehefa vita le élection mbola lombolombon'le teo tanaty tetezamita le fari-piainan'le olona amin'izao. Amin'ny mampanao politika zany, ny politika dia atao andrindrana ny fiainam-bahoaka fa tsy atao anakorontana ny fiainam-bahoaka. Hitsangana zany zay RPM ezaka aloha amoaka ny fahafantaran'ny RPM hoe inona marina moa mahatonga lasa misy elanelana le vahoaka sy le mpitondra. Araka ny fijerin'ny RPM dia tsy azo idivirana ny fampihavana-pirenena, ary ho azy ireo dia sehatra efatra lehibe no ilaina fandaminana. Le société efatra zay miexiste eto Madagasikara dia tsisy milamina avokoa, na société politique, na société civile, na société militaire, na société religieuse. Ka mety ho sady ekatra ihany le mpitondra hoe aiza mireto no anombonan'le fampihavanam-pirenena. Raha miteny antsika hoe andao vena ratsiraka raha valomanina ianjy rajoelina ifloera ifampiresaka, moa ve zay no mahavovan'le krizy eto Madagasikara. Fa fetany azy zany le société efatra mihitsy ny tokony miara mifaneky dia miara mandrindra an'izay korontana misy eto Madagasikara zay. Zay mahatonga an'le mpamatsy vola any amin'ny côté social izy manome fanampiana kely amin'izao, fa tsy tena hoe relancement ny économie gasy mihitsy no omeny. Ny fahatsapany fa tsy mirindra société misy eto Madagasikara. Ny fehi-kevitra izay mivoaka tamin'ity atrikasa notanterahany RPM androany teny motel Lanosy ity dia atolotra ny fahefanam-panatanteraka, ny androm-panjakana samihafa ary ny mpitarika ny FFKM.